ao anatin'ny fandarana midi magnifique isika zao a hiditra indraytsika ao anatiny zanam-pandarana farany sady amaranana n'ity fandarana ity a dia niazakaza-tsoavaly miaraka amin'ny azakazaky ny fotoana ihany koa fa tsy josy miaraka amintsika anao fa i Rajan miarabanao Rajan miarabantsika eto amin'ny plateau Ray manontolo dia miaraba ny vahoaka izay mijery indrindra ny mpilalao hatrany avaratra ka hatrany atsimo hatrany amin'ny kapo dambre ka hatrany amin'ny kapo masoala indrindraindrindra le taonosy be nahazo ny désordre qualité plus mal 32 millions nefa fa tany de kokoa nazo le 1 milliard mazava ho azy de ho any avaratra zany mitoy ny lalao 25 millions d'ariary 125 millions FMG amty androany ity maison lafita araky nefa hita anatin'ny programme mazava ho azy fa miroa sasany mikatona ny point de vente ny PME sy papakely hoe tsotsotra ihany pénalisé 4 kg 500 efatra kilo sasany larina faefatra pénalisé 4 kg 500 kilo larina fahadimy grand favori larina fahafolo Orphea Olivier Pelé. Je sais que tu comprends rien là-dessus. Non, j'ai rien compris. Ah bah, ils sont pénalisés. Voilà. D'accord. Toi, t'es pénalisé là. T'es pénalisé là. C'est pas elle qui est pénalisée. Mazava ho azy fa raha vao tsy manantona ny slogan miteny an'izay tsy milalao ihany mahazo ka raha tsy ao anatin'ny filalaovany ianao tsy halala manontolo momba an'izay lalao PMU zay fa tsy ndriky manokana ihany koa ny hoe faritry tanjombato amin'izao oriresantsika zao a raha misy mijery ny TVM midi magnifique ok misy surprise eny a satria eny ny équipe ny animation Ray manontolo mipemy Madagasikara aza tenena surprise manjary surprise zay ma surprise tsy hovalitsika eto tsy maharaka azy raha resaka lalao ny resahana ny tsindriky farany de amin'ny roa sasany mikatona ny toeram-pivarotana amin'ny roa sasany miazakazaka amin'ny fotoana rapitsika manao misimisy satria zoma ihany koa rapitso a vendredi magnifique miaraka amin'ny midi magnifique.